Sosialy kosa indray Mivagongo ny Fako amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra raha tsy hilaza fa tsy ny eny Tsarahonenana fotsiny ihany. Velo-taraina araka izany ireo mponina eny an-toerana eny satria dia mety hiteraka aretina maro samihafa izay Fako Mivagongo amin'ny toerana maromaro eto an-drenivohitra izay. Misy amin'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ao amin'ny lycée privé an-drenivohitra no voatery mody tsy afaka manatrika ny fampianarana vokatry ny tsy fahazakan'izy ireo ny fofona teraky ny Fako izay Mivagongo manoloana sekoly. Atahorana ihany koa ny sy ny aretina pesta skolira noho ny fiparitahan'ny mikroba izay mifindra amin'ireo sakafo amidy eny an-toerana, indrindra ireo mpivarotra hani-masaka hoy nambaran'ny talenty sekoly ity. Manelingelina ny fampianarana araka izany ny fofona teraky ny Fako satria dia tsy mifantoka amin'ny fampianarana ireo mpianatra. Ankoatr'izay dia mety hiteraka loza ho an'ny sekoly ihany koa ny fisian'ireo tany ataon'ireo olona sasany amin'ny voditran'ny sekoly. Ka atahorana ny irotana sekoly indrindra amin'izao fahavaratra izao. Ireo tany anasorasoran'ny olona amin'ny resaka anaovan'ny trano na tahaka izany ireo dia mivosa tena efa mivosa bidibe mihitsy tonga aty amin'ny voditrano. Ary rehefa avy ny orana dia tena mandeha amin'ny voditrano ka izay tena matahotra mihitsy ny enjera ny trano ka angambany amin'izay fotoana izay dia loza tsy roa mataja izay hanenenana izay tsisy fanafany intsony. Ka izay ny zavatra nataonao izay dia nanala amin'ilay sisiny manodidina iny nefa rehefa tonga anao dia miverinao indray. Tsy vitany hoe tany fotsiny fa tena misy vokatra izay le havana madinika ireny le mitsikona Fako dia tena anaovan'ny maloto mihitsy izy io izany le toerana anaovan'ny maloto dia mampalahelo. Ka raha sitraponay izany izao ka hoe alain'ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana dia ho fefenay le anio mba tsy hanariany olona tany intsony dia mba nidabapako sisany eo dia farafarazany izay mba hoe satria ataon'ny voalavitra amina voalavo koa le satria tany malemilemy ka mahatahotra mihitsy izay ny amin'ny resaka pesta izay efa izao fotoana izao entsika tontolo amin'ny manjery rehetrarehetra iny pesta. Efitrano fianarana misa efatra ho anisan'ny iarahan'ity fofona avy amin'ny Fako ity ka voatery hidiana avokoa ireo varavarankely mifanandrefy izany mba tsy hidiran'ny fofona ao anaty efitrano. Vokatry ity Fako ity ihany dia tsy afaka andehanana intsony lalankely iray makany be horirika manakaiky ity Fako ity satria dia atototry ny Fako tanteraka. Fifidianana solom-bava-bahoaka boribory tany fahatelo mijoro, boribory tany fahatelo mandray an-tana ny hoaviny, boribory tany fahatelo mitady tokoka sendra latsabato. Dado miaino, dado mijery, dado miasa ary iasa ho an'ny vahoaka eto amin'ny boribory tany fahatelo tsy hakanavaka. Raha izany ny 20 desambra izao hifidy any dado larana fahatelopolo ao amin'ny bily atatokana. Fafiro e? Ny larana fahatelopolo no safiditsika rehetra eto amin'ny boribory tany fahatelo dado antsika.